Misy teny fampiterina vitsivitsy reto resako havana. Fanaotsika rehefa hita ao anaty perikôpa ny tsenjery. Dia le tsenjery na mofinaina amin'ity volana ity zao ilay fitomanina toko fahafiry, toko fahatelo, andininy 420. Efa haitsika rehetra tsenjery kosa angamba izao e. Ny tena tsara tamin'ity tany am-piandohana koa nefa tsy maninona fa dia namaranany amin'ny volana lisy dia alady farany. Tahaka izao ny anaovako an'ilay toriteny izany. Iresaka fohy ny amin'ny bokin'ny fitomanina aloha satria nafinaritra anahy no nitenen'ny PL teo ilay hoe isa jery fito. Izany hoe tsy tena fijerintsika tokoa, tsy tena elaela ihany izay tsy hita ao anaty perikôpa izany ilay fitomanina. Dia ny fizarana voalohany izany iresahako kely ny amin'ilay boky. Dia avy eo voahiditra amin'ny faharoa iresaka ny amin'ny ilay lohahevitra antsika izany hoe ny amin'ny fanantenanan'Andriamanitra miainga avy amin'ity tsenjerintsika ity na mofinaina ilay fitomanina toko fahatelo ny andininy 420. Ataovatra an'izao ilay manana baiboly rehetra any fa hiaraka hijerintsika ataovatra an'iny mba hitako hijery kely an'ilay fitomanintsika. Sokafy ary ilay fitomanina zao mahafinaritra. Sokafy ilay fitomanina. Mijery fotsiny tsika aloha. Izay no mahatsara an'ilay mitondra boky tahaka an'izao koa. Mijery fotsiny tsika aloha, tomboka ary ianao. Toko voalohany andininy firy, tonga dia any amin'ny farany ianao mijery. Toko voalohany andininy firy. Andininy firy? 22 220. Toko faharoa andininy firy? Toko fahatelo andininy firy? Sao dia misy manao tsenjery fotsiny. Le mitadiava teny izay misy ve, dia vilia, vilany, dia sotro nefa tsisy ve izany. Efa any am-bilia sady ny any amin'ilay hohaniny. Ny toko fahatelo andininy 420. Toko fahaefatra firy? 220 ary fahadimy. Tononkalo 5 izany ireo. Ny efatra amin'ireo dia mifara amin'ny 220 daholo. Ary le toko fahatelo 420 famanininy. Izay mila valiana. Zao ary ny litera malagasy ho amin'ny alfabeta malagasy dia firy? Le natondra dama. Firy nisany manomboka amin'ny akatra amin'ny zetra. Tsy 220. 220 ny alfabeta gasy. Alfabeta hebreo ny 220 io hitantsika io. Dia mahafinaritra izany ity fitomanina ity izany kalazana tononkira falahelovana, fitarainana amin'Andriamanitra fa nalahatra araka ny alfabeta hebreo izany. Ny alfabeta ihany koa moa izany no isa any anazy. Dia ny andininy voalohany izany A. Isako rehetra rehetra ireo. Dia ny andininy faharoa B. Araka rehetra rehetra ireo. Dia ny andininy fahatelo D. Ny andininy farany faharoa amby roapolo izany dia tao amin'ny alfabeta hebreo izany. Fara raika amby roapolo izy dia Z amintsika. Zay izany loha ireo. Dia zao anefa lay toko fahatelo 420 satria nahoana? Satria indray izy mandeha tsy telotelo. Andininy voalohany, andininy faharoa, andininy fahatelo dia reny izany zao dia manomboka amin'ny A le teny voalohany aminy. Ny andininy fahaefatra, fahadimy, fahaenina dia manomboka amin'ny B le teny ao izany. Dia zay izany telo ampitombo 220 dia zay no nanome firy? 420. Ohatrohatr'izao zany izy. Ohatrohatr'izao zany izy. Raha amin'ny teny malagasy. Avia isika, andeha hiangona any am-piangonana. Daholo ny fiatomboana izany tsy zay ve? Averiko. Avia isika, andeha hiangona any am-piangonana. Zay. Dia mba nanao indray be. Betsaka ny tonga, bary koa tao, body tsy afaka.
Zay zany zao ny andininy faharoa. De nataoko nay fahatelo, dada sy neny, de izoko sy zandry, dody nanakany. Mba mahihany e? Ohatr'izay le fitomanina. Ohatr'izay izy. Teny mianomboka amin'ny alfabeta isaky ny andininy. Ao ve? Andondray aritsika hitsikilokely. Jereo ary toko fahatelo. Toko fahatelo. De jereo ny andininy 5 amby roapolo, 7 amby roapolo. Inona ny fihetom-boany eo? Inona ny eo? Tsarovy. Ay, tsara azafady. Tsara. Zany daholo ny ao. De jereo ndray ny andininy 9 amby roapolo, 7 amby roapolo, 30. Inona ndray ny ao? Aoka. Zany le izy. Ary farany 3 amby efapolo, 4 amby efapolo, 5 amby efapolo. Na sarony, ny sarony de inony? Ay, mianomboka amin'ny aininy. Ohatr'izay le fitomanina azonareo am'izay. Azonareo le izy. Misy dikan'izay. Zao ny dikan'izay. Ao amin'ny baiboly Hebreo, tsy fitomanina ny anaran'io boky io, fa ity ny anarany. Lasa ndray ary nareo, jereo ny teny voalohany amin'ny andininy voalohany amin'ny toko voalohany. Teny voalohany amin'ny andininy voalohany, toko voalohany. Inona ny hitanareo? De jereo ndray koa ny teny voalohany amin'ny toko voalohany, amin'ny toko faharoa azafady, andininy voalohany. Toko faharoa, andininy voalohany, jereo koa. Ary farany, toko fahefatra, andininy voalohany, inona ny voalohany ao? Zay ny anarany. Indrisy ty fitomaniny ty amin'ny baiboly Hebreo. Zay izy zany. Mampime, zay izy. Ohatrohatran'izany ihany koa boky 10 voalohany, Genesisy. Zay zany ny Genesisy ka hatrany amin'ny Deutéronomie, zany ny anarany amin'ny baiboly Hebreo, fa ohatrany hoe Genesisy sao de hoe tamin'ny voalohany ny ataontsika eo fa tao amin'ny fiandohana. Zany zao ny anarany ao. Ozy hoe mianatra an'le fitomanina tsika ny zaraiko. Efa nampiteny aty eo, fa nyteneniko hoe zao le horesahantsika, de ohatran'izay zany le fitomanina riavako. Ny hitako tena nahadika azy tsara nefa raha tena jereko de ny Vulgate, ny baiboly katolika mopera. Satria raha ny tena izy, lay voambolana Hebreo ny angany io dia ahoana? Nahoana? Zay zany izy. Inona daholo mety ho dikan'izany? Hitantsika rehefa avy eo. Nomena an'izany ity boky ity satria miavaka mihitsy. Na itsika mijery ary ny de ohatrany hoe inona koa ary samy fitomanina hita ato anaty baiboly. Satria zao rava ny tempolon'ny Jerosalema naharinga amin'ny Babiloniana zay azony ringana rehetra tamin'ny taona 450 talohan'i Jesoa. Rava manda ny mpanjaka sy ny matanjaka, nao ny vonoina de lasa kobabo. Tena lay tanàna namirapiratra lasa napalahelo. Diosy ny malagasy zany hoe indrisy. De hoy zany any fahoana mariny. Zay zany le izy. De maninony tsika ty fa atao mitoloko. De nanao an'izay karazana hoe zay zany natonga le fitomanina sy ny sisa. Ka rehefa mivadika atao ny tantara de misy an'ilay atao hoe Septante na baiboly amin'ny teny grika ny testamenta taloha, dia nanao hoe fitomanina. De takan'izany koa hitantsika ny Vulgate ny teneniko teo zany dia lasa hoe fitomanina izy, tononkira fitarainana, falahilovana eo anatrehan'Andriamanitra satria rava ny tanàna lasa babon'ny lehilahy matanjaka potika ary to tsy misy fanantenana tsony. De zay zany leto. Ary zay nahitantsika an'ity hoe i Jeremia no verina nanoratra an'ity, fa eo anatrehan'izay verina tsisy fanantenana zay, de ndao tenenitsika amin'izay ary le tsenjery ao amin'ny toko 7 andininy 420, ndao hiaraka tsika amin'ny anaran'i Jesoa hoe ahoana ozy? Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko, ka de anantena azy aho. Eny ary. Reto ary no tsara mba ho jerentsika ry havana ao anatin'izany
teniny feno fanantenana an'Andriamanitra zany, manoloana ny faharavana, ny fahampitehana, ny tsy fahombiazana sy izay rehetra iverina hoe ratsy na miba rehetra eo amin'ny fiainana zany. Voalohany, satria nahoantsika manantena an'Andriamanitra dia izao, le anaran'Andriamanitra ampiasaina eto dia iza? Jereo, inona ny teny voalohany io, iza le izy? Raha mijery nareo, Jehova io, fa raha mijery nareo any amin'ny Genesis toko voalohany, ny anaran'Andriamanitra any amin'ilay famoronana any dia le Elohim, izany hoe le Andriamanitra nadikantsika amin'ny teny malagasy zao mihitsy. Fa eto izy, ilay Jehova mifandika antsika azy fa Yahweh ny tena marina, ary nanakaiky ny fandikan'ny katolika koa zany le izy tena tsara. Yahweh, misy fototeny Yah ao anatin'izany. Inona zany raha tenentsika zana-bazaha? Verbe passé auxiliaire être zany. Dia malagasy nandikany hoe milaza fihizina, izy. Zay zany le izy. Dia io anaran'Andriamanitra io le hita ao amin'ny Exodosy toko 7:7-10, le niadivarotry Mosesy hoe za mba irahanao andeha ho any hanafaka ny olona any Egypta, za tsy mahay miteny akoriko iaroana amin'ny mahay. Ary aveo koa rehefa tonga any dia antandry zalahy hoe iza moa ny anaranao? Dia hoy Andriamanitra amin'ny Exodosy toko 7:7 hoe izao zay izy. Dia toy izy, hatrizay ka ho mandrakizay. Zay zany le izy, zany hoe izao lay izy misy ary izy hisy, na koa hoe izaho, ahoanandreny raha dikantsika amin'ny teny malagasy le izy? Izaho lefa nisy dia izaho no misy ary zany mbola isy. Zay le Andriamanitra anantenana fanantenana tononony eto zany. Dikan'izany dia inona? Tsy voafetra ny fotoana io, manana ny fanapahany sy ny fiandrianana izy. Ary na ny vahoaka ny jaly aza hoy izy teo dia naninona? Nafahany. Zay ty Andriamanitra metrahana ny fanantenana hitantsika eto ty zany. Andriamanitra nisy, Andriamanitra misy ary Andriamanitra hisy. Dia hoy ny teny vahiny hoe éternel, tsy manam-piafarana. Tena dikantsika malagasy hoe mandrakizay, ary amin'ny tononkira dia hoe tsy misy ny ho dory. Zay zany, doria. Zay koa zany dikany amintsika. Zay ty Andriamanitra ty. Dia zay no mahatonga antsika zany mahatsiaro tokoa hoe miantoraka any amin'ny Andriamanitra mpino, tahaka ny Jeremia manoloana izay tsy fahombiazana rehetrarehetra. Fa izy le nisy, izy le misy, ary izy le mbola isy, izy le mandrakizay. Eto zany dia ahitana koa an'ilay voambolana hoe tsy miova. Aloha ataoko anena fa rehefa avy eo malaza anazy ary amin'ilay rehefa avy eo hoe ilay Andriamanitra tsy miova, le tena toetran'Andriamanitra mihitsy ilay tsy miova. Zay zany. Dia hitantsika koa ao amin'izy ao amin'ny Jesoa. Tadidinareo ve ilay hoe Jesoa tsy miova? Toy izy maly sy anio ary mandrakizay. Dikan'izay zany manantena an'iza koa tsika, manantena an' Jesoa koa zany tsika. Ary tiako foana manao le hoe mivaly ny anaran'izay aneka hoe Andriamanitra mpamonjy. Hébreu toko 7:15 misy an'ilay Jesoa tsy miova, ho maly sy anio ary mandrakizay. Iavako eo anatrehan'ny faharavany, eo anatrehan'izay tsy nanana fanantenana intsony, dia ny mpino dia mitodika amin'ilay Andriamanitra, le maizy an'Andriamanitra, le maizy an'i Jesoa mihitsy. Jehova no anjarako, Yahvé no anjarako, Jesoa no anjarako, ka dia aninona? Manantena azy aho. Zay voalohany, le anaran'Andriamanitra mihitsy. Faharoa indray dia jerentsika le hoe izy no anjarako. Anjara amin'inona moa zany? Satria indraindray amin'ny fiteny rehefa le mba miresaka ireny ny mpivady dia tena izy mihitsy le anjarako ka. I mihitsy le nomeny Jesoa, i le anjarako. Dia anjara manahoana moa zany le eto? Le eto zany dia raha jerena ny dikany dia misy ifandraisany koa amin'ny atao hoe lova.
hoe Jehova lovako. De ndevitra mitatra hoe Jehova mifananako possession zany fa mitatra izy am'izay. Fa le lova io zany dia mitovy amin'ilay foto-kevitry ny Levita, foto-kevitra natao tamin'ny Levita. Ny Levita dia tsy manana lova eto amin'ity tany ity. Zay ny Levita. Fa izy zany lovany. Andriamanitra ny lovany. Ny taranak'i Levy amin'ireo fokom-pirenena 12 dia tsy manana lova eto amin'ity tany ity, fa ny lovany dia efa Jehova Andriamanitra izay ny anazy zany. Azo antoka zany. Tsy mirorosaina amin'izany. Tsy handeha hividy tany ny Levita, tsy handeha hamboly ny Levita, tsy handeha hanao an'izany, manana ny lovany izy. Dia Andriamanitra zany. So zany ny fandeha andriavako. Ho antsika zany, ary zay no nahatonga hanao an'le hira ozy hoe hira fa 5:700 ataontsika kapela rehefa avy eo. Misy ny hirantsika hoe ay Jesoa. Dia ahoana ny toy iny? Zay mihitsy zany, satria zay le lova io le anao io le anjara anao io zany. Andriamanitra, Jehova, ary indrindra Jesoa Kristy. Zava-dehibe amintsika indray manantena an'izany anjara, lova. Efa mipetraka ao ny ianao na naomby ianao na tsy naomby, nanomboka amin'ny 1er janvier ka hatramin'ny androany. Dia zao ny rapitro zavatra hafa. Manantentsika ny amin'ny rapitro zany. Ary zany le manano toky ho antsika zany hoe jereo ihany le hita maso fa aza dia mibanjina ny loatra. Fa lay anjaranao, lay lovanao, le ampanantenen'Andriamanitra anao, indrindra Jesosy Kristy. Zay no antenao. Fa na tsy fahombiazana manahoana ary, na faharesena amin'ny isa mavesatra dia mavesatra ary, fa mandeha zao ny kanina mandeha mibaolina dia zao. Raha izay no nazo anao androany, manantena. Fa hafa ny rapitro mbola eo le mandrakizay, mbola eo izy, mbola eo le Andriamanitra mpamonjy dia Jesoa Kristy zany. Zay ny faharoa, manana anjara isika, manana lova isika, Jesoa Kristy zany, Andriamanitra zany. Fahatelo, ny fihezanteny na le andiany manao hoe Jesoa no anjarako dia manao fankasitrahana feno an'Andriamanitra zany. Io zany dia tonga amin'le natao hoe ka na inona tsisy tsony eto amin'izao tontolo izao dia azo atao ihany miteny moramora hoe izy sisa, fa azo atao an'izany tena izy no aso. Ay zany. Fa tsy mety raha tena atao hoe raha vatolo dia tsy fa misy any Jesosy sisa. Trankely zay. Tena tsy tena fitenina olona mananteny zany. Fa iso tena mbola ao izy zay ampy. Dia misy an'le hira hoe arena siny mahafinaritra koa iniriny ao daholo reny. Fa zay zany dia le hoe Jehova no anjarako ka dia anantena zao. Zay fihezanteny zay ry havaka. Raha tsy misy antenaina intsony ary amin'izao fiainana zao, fa famadibadika atao fahoriana, tsy fahombiazana sy ny sisa rehetra. Ry havako, zava-dehibe antsika ny manana an'Andriamanitra, manana an' Jesoa, lay mandrakizay. Jesoa no nitondra ny mandrakizay ho antsika, dia ny fiainana mandrakizay, lay fitsanganana ny tena amin'ny maty zany, fanantenan'ny kristianina zany. Fa fanantenana jiosy anie ka miditra ao an-tany Kanana zay ny tena fanantenana eto tany zany. Fa nitsika le Kanana vaovao, zay ny fanantenantsika. Dia lay Jerosalema vaovao ihany koa zany, any an'le misy an' Jesoa, any amin'ny fitsanganan'ny tena maty. Ndao ary amaraparinao ka andao hiditra amin'ny fampiarantsika. Inona ny fampiarana voalohany? Jehova no anjarako ka dia anantena azy ao voalohany. Fanekemponoana lehibe io zany. Ka zany fanekemponoana zany dia teneninao amin'ny fotoana rehetra ilany zany, fa fijona vavolombelona koa nofonosiny zany indrindrindrindra. Iave Jehova, Jesoa no anjarako, loharanony fanantenana, manona ny zava-tsarotra samy hafa izy. Tia fadio, atao fady, ohatry ny fady rehetra, fadio ny morakivy amin'ny fiainana. Faharoa, fadio ny fanometsiny. Misy koa mantsy ny fanometsiny, io le fanteneniko,
io anie efa nataoko azy zakaony ianao tsara ho anao zay ozy ndraiky ny sasany fahadio ny mifanometsiny fahadio ny mandatsalatsa manoloana ny tsy fahombiazana fa tsika mbola manantena fa raha voandroany manantena kosa fa andresy rapitso manana fijery miabo amin'ny fiainana ryavana fahadio ny miroro saina manantena nefa aloha kely ihany ny fanantenako inona koa zany le miroro saina misy fananantena ihany fa tonga de efa fantatro koa nefa tsy izy iny nefa eo manantena ihany aloha ary hivavaka ihany inona vanibavaka zay le fanahiko tsy ho azo zany le miroro saina zany amty sika manao an'ity tsenjeritsika volana desambra ty fahadio ny miroro saina ryavana fa fanekempinoana iainana ijorontsika vavolombelona fa manantena an'Andriamanitra manantena an Jesosy isika faharoa fampiarana Andriamanitra lay mandrakizay no andriakina ny fiainantsika fa tsy zavatra mandalo eto tany io nanomboka namaky ny mpamaky zany teo le fitomanina toko 7 nanomboka namaky ny 2 3 4 raha misokatra amin'ny baibolinao dindonge raha antsika mamaky fa tena ilainy hoe manomboka eo amin'ny 2 3 dia mefara amin'ny 4 tsy njentsika teo ahoana lizy ny famondram-pony izy nonan'inony tsy nahalany ritratsika satria tsy mitrahatra ny dia tiso vaovao isa-marainy zany lehibe famarinanao dia alefa somafy le tsenjery raha mbola misokatra koa raha mbola miposaka koa masoandro dia tsaro fanana vao famondram-pony aminao Andriamanitra na anisan'ny tiako eo amin'ny 4 eo manenoneny le vorony reny krikri koa zareo tena mba tiako mbola zay ary mbola velona ndray zany nare an'izay zay zany mahafinaritra zany ka ity ry havako andry ny finoantsika andry ny fanantenantsika andry ny fiainantsika ho avy rehetra ity le mandrakizay ity le Andriamanitra ivavahantsika ao amin'i Jesosy Kristy zany alaro ary famondram-pon'Andriamanitra ny voalohany avy eo manome fahavelomana anao ary indrindra manome fanantenana ka dia manantena azitsika fahatelo sady farany dia zao izy Andriamanitra Jesosy no anjarantsika inona ny dikan'izany Jesosy ny fanantenan'ny kristianina rehetra izy ny lova mpino satria ny fitsanganany tamin'ny maty no nitondra fahavelomana mandrakizay ho antsika raha amin'izao fiainan'izao tokoa ane nanantanantsika an'i Kristy dia ahoana zao soatra masina koa mahantra indrindra isika ary dia misy zany raha misy mirodana ny herenany sy mifanana eto amin'izao fiainan'izao le nandrin'ny fony rehetra misy ny tapaka lalandra misy ny kolapsa ho azy mila mangataka amin'ny tompo mihitsy zany tsika hoe ndao Andriamanitra Jesosy Kristy mifanahy masina ataovy velona ty anatiko ataovy velona ty anaty mandrakariva ny finoana ny fanantenananao amin'izao fiainan'izao dia hoe rehefa vita le version française rehefa aveo zany dia iraitsika feo ny zafindrony le hira fa 777 andininy voalohany sy ny andininy fahadimy Jehova na Jesoa no anjarako ka dia anantena azy aho amen. Quand le moufnaine, pain de vie du mois, figure parmi les lectures du péricope, nous les saisissons pour fonder notre sermon. Par conséquent, j'ai choisi comme titre l'espérance en Dieu. Pour mieux comprendre ce verset, on va jeter un coup d'œil au livre de Lamentations. Dans la Bible hébreu, et quoi? Je répète, et quoi? C'est ça le nom de ce livre en hébreu, qui est le premier mot qui se trouve dans le verset 1 du chapitre 1, verset 1 du chapitre 2 et verset 1 du chapitre 4. La Bible grecque septante de l'Ancien Testament
et la Vulgate, version latine, ont pris Lamentation, le titre de ce livre, car il décrit la douleur et la désolation de Jérusalem après sa destruction par les Babyloniens vers 886 avant Jésus-Christ. La ville est en ruine. Le peuple souffre de la famine, de la guerre et de l'exil. Et enfin, le temple est détruit. Le prophète Jérémie, attribué comme auteur de ce livre, exprime le chagrin, le châtiment divin pour le péché, mais aussi l'espoir en la miséricorde de Dieu. Il dit, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Lamentation 3, 24. Pourquoi on espère en Dieu? On espère en lui car, premièrement, son nom dans ce verset 24 est Yahweh ou bien Jéhovah, qui signifie éternel, parce qu'il était, il est et il serait, ou bien encore, il existait, il existe, et quoi? Il existera. Il est éternel. Il est comme Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. On y voit aussi la nature immuable de Dieu. Je répète, immuable de Dieu. Ensuite, il est mon partage, mon héritage, ma portion, ma possession, signifie qu'il est suffisant pour le croyant, même si tout le reste est perdu. Troisièmement, la phrase « L'Éternel est mon partage » exprime une reconnaissance que Dieu est la vraie richesse, la vraie sécurité et l'espérance pour tous ceux qui confient en lui dans le détresse et le désespoir. Notre pain de vie de ce mois est une déclaration de foi radicale en Dieu comme unique source de satisfaction et de désespoir au milieu de la souffrance et de la difficulté. L'Éternel est le pilier de notre foi. Notre espérance se trouve pleinement en lui. L'Éternel est mon partage, mon héritage, préfigure Jésus-Christ qui est le véritable espérance et le partage éternel pour tous ceux qui croient en lui, le Sauveur, malgré toutes les tribulations et les difficultés sur la terre. L'Éternel ou Jésus est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen.